Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsiahivana ho raisintsika amin'ity androany ity inshallah dia mahakasika ny adiady kely mandalo eo amin'ny mpivady. Arao ny tantara. Ndray andro nisy lehilahy avy niasa tonga tao an-tranony. Ka efa tratran'ilay vehivavy mototra, tsy faly ary nilavanina tamin'izay fotoana zay. Saingy nangina izy ary noraisiny sakafony dia nihinana izy, avy eo nandeha namonjy fandriana tsy namaly ary tsy niteny tamin'ilay vehivavy nilavanina. Vao maika tezitra ilay vehivavy satria ohatrany hoe tsy nirarahiana ary niakatra ny atezerany, farany izy niteny tamin'ilay lehilahy hoe hanoronentana zao izy andeha hody any amin'ny reniko. Rehefa nenan'izany ny lehilahy iny dia nandinika izy hoe ahoana ny fomba hitazomany an'ity vadiny ity ary ahoana no ahatonga saina azy mba tsy handeha any amin'ny reniny. Nitsangana ilay lehilahy teo ambony fandriana ka lasa indray izy nanorona ny entany ihany koa. Dia nanontany ilay vehivavy, fa maninona ianao manoronentana ary hoaiza ianao? Dia namaly ilay lehilahy hoe rehefa andeha hody amin'ny reninao ianao dia andeha hody any amin'ny reniko ihany koa izaho, satria tsika mbola samy velona ny renintsika ka samy mandeha any amin'ny reniny. Teo vao tonga sain'ilay vehivavy nanontany hoe ary ny zanantsika 5 mianadahy hoaiza? Dia namaly ilay lehilahy hoe mandeha any amin'ny reniny ihany koa ireo zaza 5 mianadahy. Vao maika tezitra ilay vehivavy ka niteny taminy andraso aloha ifampiresaka tsara isika. Amin'ny fomba ahoana mo ianao mody amin'ny reninao dia izaho mody any amin'ny reniko ary reto zaza reto manaraka ahy? Dia namaly ilay lehilahy hoe eny, satria rehefa misaraka ny olona anankiray dia samy mody any amin'ny reniny, ka ireto zaza reto ihany koa miaraka mody aminao satria ianao no reniny. Teo ilay vehivavy dia nangataka négociation. Resaka kely tsy misy dikany ve no isarahantsika? Aleo ifandamina, aleo anao an'izao, aleo iresaka tsara alohan'ny sarana, na aleo mihitsy aravina ny problème fa tsisy misaraka zany eo. Niresaka ilay vehivavy, farany dia nitsiky ilay lehilahy hoe tonga any aminao ny afatra tiako ampitaina. Tsy ny zavatra rehetra mandalo ato an-tokantrano no ampisaraka. Ary tsy vitan'izany, ianao no nanomboka ny filambanana. Efa tsy namaly fa ianao ihany no mila nitarika an'izany filambanana zany ka hatrany amin'ny fisarahana. Ary tadidio tsara hoy ilay lehilahy hoe rehefa misaraka ny antsika roa dia ianao lasa enta mavesatra any amin'ny fianakavianao, satria ianao iverina amin'ny papanao sy mamanao ary ny zanantsika 5 mianadahy dia tsy maintsy manaraka anao. Vao maika vesatra ho anao sy ho an'ny ray aman-dreninao ny fiverenanao any amin'izy ireo, ka mandini tsara alohany misaraka. Lesona azontsika tsoana amin'izany. Indraindray misy olana mandalo ao an-tokantrano. Ny tena mampalahelo amintsika vao mandalo ny olana dia ny fisarahana ato an-tsaintsika, na lehilahy zany fa indrindra ny vehivavy. Nefa izany fisarahana izany na dia nataon'ny Zanahary azo atao aza, fa izany no zavatra ratsy indrindra no sady tsy tiany indrindra eto ambony tany. Ary izany no zavatra tena mahafaly ny devoly indrindra eto ambony tany, satria ianao tao anatin'ny zavatra halaly fanambadiana dia iverina amin'ny tsy fanambadiana ka mety latsaka ao anatin'ny fakapanahy anao zavatra tsy halaly na tsy ara-dalàna rehefa avy eo. Zay indrindra na tonga ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam sy ireo manam-pahaizana miteny hoe raha mbola azo atao ny mandefitra dia mandefera, fa tsy moramora izany misaraka izany. Indrindra efa nahazo zanaka 5 mianadahy, 3 mianadahy, 7 mianadahy, amin'ny fomba ahoana no isarahanareo? Aiza no alehan'ilay zaza? Lasa tsy zarizary ny fiainany, lasa tsy zarizary ny fianarany, lasa tsy zarizary ny zavatra rehetra mahakasika azy. Ka dinio tsara mialoha manapa-kevitra na dia azo atao aza misaraka
fa zavatra tena tsy tiany mpaminany ary tena tsy tiany Allah ary mahamenatra eo anivon'ny fiarahamonina izay misy antsika. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, atao j'aime fa mbola betsaka ny zavatra hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.